Faly miarabantsika rehetra mpanaraka ny Météo Madagasikara. Dia toy izao indray ny mety ho tontaonantsika mandritra ny 3 volana ho avy dia ny febroary, martsa, aprily 2022. Mbola anaty aty fahavaratra tanteraka isika eto Madagasikara. Raha ny mpamaritra ny toetr'andro amin'ny ankapobeny kosa dia hangatsika kokoa ny ranomasina pasifika manodidina ny fehitany. Vinavinaina hangatsika kokoa noho ny tokony izy ny maripana ny ranomasina manodidina ny fehitany ilany andrefana raha oharina amin'ny ilany atsinanana. Ho an'ny ranomasimbe indianina indray dia vinavinaina hitovitovy amin'ny tokony izy ny fiafanan'ny ranomasina. Raha ny atsimon'ny ranomasimbe indianina dia vinavinaina hangatsika kokoa ny maripana ny ilany andrefana raha oharina amin'ny ilany atsinanana. Raha ny momba ny tahan-drotsakorana indray anodidina na anatombo mihoatra noho ny tokony izy ny amin'ny 3 volana manaraka. Ny volana febroary kosa dia anodidina na hilatsaka mihoatra noho ny tokony izy ny amin'ny tapany avaratry ny nosy, fa manomboka amin'ny faritra Matsiatra ambony, Iorombe, ny tendrony atsimo Menabe, atsimo andrefana, Androy, Anosy, atsimo atsinanana izay manodidina na manatombo kokoa noho ny tokony izy. Raha ny momba ny maripana amin'ny ankapobeny dia mafana mihoatra noho ny tokony izy saika manerana ny nosy na ny 3 volana izany na ny volana febroary. Dia izay indray ary no azo roso amin'ny manaraka indray.